Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soka vitre. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna. Magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Nanao hetsika indray ireo mponina teny Somamana androany nandritra ny fandalovan'ny mpanao gazety teny an-toerana. Mbola mitaraina ireo mponina amin'ny fanohizan'ny fitrandrana amin'ny alina. Tonga ny aranetana tamin'ny mponina Somamana ny mpanao gazety androany. Ny hain'ny fitarainan'ireo mponina teny fotony, miaramila misaritava sy mirongo fitaovam-piadiana no nalefa nanakana ireo mpanao gazety tsy nanao ny asany ankahalalahana. Mandry tsy lavoloha mponina eto amintsika amin'izao fotoana izao na andrenivohitra na any amin'ny tontolo ambanivohitra omaly nitrangana fanafiana mahery tany Anjomara Martinina. Tsy ela akory fivelesana Boiron teny Akady fotsy. Any ivelany sivily sirianina 80 maty omaly tao Alep tao anatin'ny fanafiana nataon'ny vondrona iraisam-pirenena izay nitarihan'ny firenena Amerikanina. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Tsara kosa izy zany. Ino io loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao. Sura mihitsy amin'ilay lavako azy. Merci e. Ono misy an'le primokat ve ato aminareo? Misy ka. Amin'ilay inona ny tendra misy? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Miss peinture à locaux les Primokat hein. Exigez la gamme de peinture Primokat chez votre revendeur habituel. Primokat, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Le club Run-Mada vous présente King of Mada. L'événement mécanique le plus prestigieux de cette saison, ce dimanche 24 juillet sur la piste d'Arivunmam. Retrouvez les nouveaux concurrents et les voitures surpuissantes Run et Pro Run pour la 3e manche du championnat de Madagascar d'e-Run sur 400 mètres. Vivez en direct les tout nouveaux défis comme les kartings contre les voitures Pro Run, les Open Camions, les motos contre les voitures championnes de drague, mais aussi le grand concours King of Sono et le tournoi King of Sprinter. À l'animation, Eric Fouet, Shinshandler et les hôtesses Queen of Mada. Sponsor, Galana, Gélubrifiant, Engine. Partenaire, FSM, Batak, Rifoto, RDJ, Cool TV, Dreamin, J-Audio, Imprimerie Labora. Ne ratez surtout pas ce dimanche 24 juillet à Rivunmam, King of Mada. Et attention, soyez toujours prudents sur la route. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped. À l'égard des produits haut de gamme à l'esthétique soignée, Baolay exploite les meilleures technologies hautement novatrices.
le subwoofer JIO vous offrira une qualité sonore exceptionnelle. Son design épuré, sa forme compacte et son élégance s'invitent en toute harmonie dans votre salon pour profiter du meilleur acoustique. JIO, représentant exclusif, Baulive. Baulive, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soca Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Ndouta Pénac ou sur notre site internet. Soca Vitre, très sincèrement à votre service. Votre moteur s'abîme trop vite? Changez de marque d'huile. Boss Lubricant, fabriqué à base d'un composé de dernière technologie sans cesse amélioré, qui protège votre moteur en l'aidant à résister efficacement à la pression et au frottement. Boss Lubricant, pour un moteur toujours plus résistant. Miarahaba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ary manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany andray vahiny ihany koa ny sampana fampahalalam-baovao androany saingy mialoha izay dia andeha ny tranga tany Soamanimanina no asinteny amin'izao fiandohan'ny fampahalalam-baovao izao. Nanao hoe tsika indray ireo mponina teny Soamanimanina androany nandritry ny fandalovan'ny mpanao gazety teny an-toerana na dia misy aza ny fanajanonana ny fitrandrahana izay nambaran'ny ministera mbola mitaraina ireo mponina amin'ny fitohizan'ny fitrandrahana amin'ny alina tsy manaiky reto farana raha toa ka tsy miala tanteraka eny an-toerana ireo sinoa ireo teny an-toerana zo Rakotondrena. Nanao fihetsiketsehana am-pilaminana teo amin'ny tanànan'ny Tranovy ireo mponina tao Soamanimanina androany nandritra ny fandalovan'ny mpanao gazety teny an-toerana. Ny amafy ny fitakian'ireo mponina any an-toerana na dia nisy aza ny fanapahan-kevitra amin'ny fampiatonany fitrandrahana. Mbola mitaraina ireo mponina androany amin'ny fitohizan'ny fitrandrahana amin'ny alina. Tsy fahalalan'ilay olona le marina le tondra fanjakana teto aminay zany tsy nampafantatra ny vahoaka ny tena marina hoe zao ny lalàna fananantany fa avy dia didijadana nataony hoe nareo vony tenanareo tsy hanao fampirarana amin'ny sinofoana fa izy dia nandray nareo tsara tsy mandray nareo dia hotrongisiny io nefa tokony hoe misy zany ny fampalalana ny vahoaka ny atsipirian'ny fananantany. Resaka fananantany moa ety zany tsy misy zany ny akamaroan'ny olona ety zany tsy manana titre nefa kosa misy le lalàna le hoe propriété ino izay non titré zany hoe tsy borné zany tsy titré fa misy kolokolo ao misy mpanamainty bilala zany daholo ny ety tompony fa le tompon'le tany zany mahatonga azy hoe andray le vola dia le tany ampendohana mihitsy hoe na anaika anareo na tsy anaika anareo zay tsy mety hitrandraka fa mahazo mitorynareo fa mpanaraka dia aleon'ireo tompon'ny tany reo ny teny hoe aleonay ranga mandray zay vola kely omeny eto zay hoe hiala maina izany zay le antony le Nanambarany tsy hijanona ireo mponina any an-toerana raha tsy miala tanteraka eny amin'ny toeram-pitrandrahana io ireo sinoa. Izay no isan'ny nampiverina azy ireo hanao ny hetsika androany. Fantolary amin'ny raha zambentsika tamin'ny taona 1947 mba ho an'ny taranaka. Tonga eto Soamanimanina ny fanjanahana vaovao tsy fanjanahana fa famonoana mihitsy ny taranak'i Soamanimanina ny taranaka malagasy. Ireo ankizy kely ireo ny soronanay amin'izao fotoana izao. Ireo ankizy kely ireo sy ny hoavin'ireo ny jorovahoaka Soamanimanina fampiteny sinoa ny taninay ka tsy hisy tsony olovan'ireo taranaka ireo. Noho izany lavinay marindrano ny fahatongavan'ireo sinoa ireo. Noho izany dia mangataka fanjakana izay mba androako an'ireo sinoa ireo tsy misy atakanja. Nana
vitre ao a. Tsy mirarano vahoaka intsony ireo mpitondra matoa manao amboletra tahaka izao raha ny fanambarany ben'ny tanànan'Anarivo Mamy faharoa izay kominina tafiditra ao anatin'ny fitrandrana ihany koa. Efa nisy ny fanambazana vola atao amin'ireo mponina sy tompon'andraikitra any an-toerana ka mampangina ny sasany raha ny fanambarany. Fitiavan-tanindrazana sy fitsinjovana ireo taranaka ny foto-kevitra ijoroan'izy ireo anoerana izao fitrandrahana tsy aradrarina izao. Eto zany tianay mariana aminareo mpanao gazety. Permis anankiroa no ataona tafarditasy nefa permis d'exploitation akoatran'ilay mbola tsy fantatany anarana. Permis anankiray mitondra ny laharana izay raha tsy diso 38 234 na 324 ny anankiray. Dia ny permis anankiray 19 970 izay mitomboka eto amin'ny fokotanina Ambatomany dia miapakany amin'ny Arivo Mamy 2 ary Arivo Mamy 2 ny be da be indrindra ny carré mignon anatin'io ao ambany alatapia izay tazantsika maso. Zay zany ilay izay tokony ho hazavaina tsara. Zany ny tokony anjara ndraikitra ny fanjakana manazava an'izany. Fa tsy zabe ny tanàna kely tia no hanazava an'izany. Ny carré iray dia 625 metra ny lafiny. Rehefa nataonay ny kajiny io satria izay mba nampianarina tamin'ny sekoly tsy nisy rindrina ihany. Dia zao no hitanay 39 hectare ny carré anankiray. Ataon'ity périmètre anankiray eto itsanganantsika ity anefa 96 carré lay périmètre anankiray. 96 carré zany ampitomboy 39 hectare, 4 hectare zany voatrandraka amin'ny lafinilany atsinanan'ity. Zay tsy janonanay amin'ny fitakiana fa ny anay dia tsotra. Misy arrêté ministériel manao hoe fony ireo permis ireo zay tsika menakavy vao mijanona. Efapolo taona no faharetan'ny fitrandrahana raha ny fifanarahana. Atahoran'ireo mponina any Soamamanina ireto ny fahasimban'ny tanàna sy ny toerana honenan'izy ireo mahalona izany. Tokantrano Anarivo no mivelona sy monina amin'ny faritra misy ity fitrandrahana ity raha nambaran'izy ireo. Tsy hisy intsony ny fotom-piveloman'ny ireto mponina ireto. Ny olana amin'ilay fitrandrahana aloha voalazako tery am-piandohana satria tahaka ny hoe fiainana rehetra angio hoe raha misy olana anankiray andeha hiditra ao anaty tanàn'olona anankiray dia ny fomba malagasy manao hoe ao deo dia milaza ny tompontrano manao hoe mandrosoa zay le hoe karazana fanomezan-dalana zay nefa ny sinoa efa tonga tampotampoka miaraka amin'ny fitaovana samihafa no hita eo tsy nisy fifampiresahana ary zany indrindra no miteraka an'io satria zany milaza hoe efa tarem-piandohana nefa nilazaiko zay hoe ny zavatra rehetra ray vao tsy natao avy amin'ny alalan'ny fifampiresahana satria tsy adala akory ny vahoaka eny fa na dia tsay izy ireo tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny ny akamaroana fa zao kosa manam-pahendrena izy ireo hainy foana ny zavatra anankiray fotodrafitrasa joroka mitondra fandrosoana ho anazy sy hoe tsy mitondra tsy misy azo noraisina. Tsy nisy ihany koa etsy ankilan'izay ny fakanany hevitry ny mponina rehetra tany an-toerana tamin'ny fanaovana izao fitrandrahana izao. Misy fiantraikany lehibe amin'ny fiainan'ny mponina amin'ny manodidina rehetra ny fisian'ny fitrandrahana matoa tsy mbola nisy ny fanomezan-dalana hitrandraka navoaka ny fitondrana hafa rehetra teo aloha eo amin'ny ireto toerana ireto. Tsika hoe resaka an'izay ny resahana dia manahitra anareo be ny tanàna rehetra tsy mifaritra itasy ihany fa ny manodidina rehetra zay lalovany iny renirano Mikialary iny hatrany Bongolava ngamba mandeha izy iny dia misy impact ngeza be mihitsy io fa aza sondrina fotsiny tsika hoe adiny Soamamanina io adiny manodidina io fa adiny tsika rehetrarehetra ato anatin'ny faritra Bongolava sy Itasy io resaka Soamamanina io. Mandray anankiray koa manahitra tsika hoe sao dia variana Soamamanina tsika fa amin'ny faritra Amboanana iny tamin'izay nitondra teo dia misy fitrandrahana ihany koa nataon'ny vazaha nidina tany moa dia niteny tamin'ny fokon'olona hoe kotabay fa aza vela ao zany ny tena misy volamena ampitandrefany Amboanana ao ka mety isoko amin'iny koa satria sady misy alatapia iny misy environnement atsimotsimona Pahemango koa dia nisy fotoana nandehanako tany nanadiady misy vazaha ihany koa mandehandeha dia ny information miaina be ny tanàna hoe rehefa mahita an'izay nareo dia informé zay dia kotabay fa ny aty amin'ny faritra dia mbola tsisy mihitsy nahazo alalana hitrandraka. Raha ny antota-taratasy misy talepy toerana teo anivon'ny BCMMM no nanome izao fahazon-dalana izao. Aiza ho aiza ny andraikitry ny naraisin'ny fanjakana mahalona izany. Olona mpisolo-toerana avy eo no mampiditra kizon'ny firenena tahaka izao. Etsy ankilan'izay, dradradradraina ny resaka fanjakana tsara tantana eto Madagasikara nefa toy izao ny zava-misy tsy hita mangarahara eo anivon'ny fitondrana.
mandeha avokoa ny resabola sy ny kolokolo maro isan-karazany, matoa misy ny fanomezana lalana tampotampoka tahaka izao, matoa ihany koa misy ny fiarovana fatratra ny eny an-toerana. Fa tonga niarany entana tamin'ny mponiny Soamanimanina ireo mpanao gazety ao anatin'ny hetsika ao amin'ny fitakiana ny fahalalana amin'ny teny androany. Ny ainy noho ny fitarainan'ireo mponina avy any an-toerana ary nikasany hanao fanadihadiana teny fotony eny amin'ilay toeram-pitrandrahan'ny Sinoa miaramila misarotava sy mirongo fitaovam-piadiana nefa no nalefa nanakana ny mpanao gazety tsy hanao ny asany ankalalahana. Zorako tindriny hatrany. Ho toy ny hetsika ho fitakiana ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra manoloana ny fandaniana ilay lalàna amin'ny fiain'ny serasera izay fiain'ny teritery amin'izay fanehoan-kevitra izay. Tonga nanotrona ny hetsiky ny mponina teny Soamanimanina ireo mpanao gazety ary nanohana sy nanambara fa iraisan'ny vahoaka malagasy rehetra ny fitakiana ho amin'izay fahalalahana amin'ny teny izay fa tsy mijanona ho an'ny mpanao gazety irery ihany akory. Avy amina orinasa gazety maro be ihany koa. Misy ny gazety an-tsoratra, misy ny radio, misy ny televiziona, misy ny amin'ny internet. Izany hoe ny ampahan'ny mpanao gazety rehetra dia hitatitra ny zava-misy avy aty Soamanimanina ary dia ho fantatry Madagasikara, ho fantatry izao inona marina ny tena zava-misy eto Soamanimanina taoriana ireny fanapahan-kevitra ireny. Ny fangatahana dia tsotra, tsy ahato fotsiny fa tahak'izay ihany koa ilay lalàna mikasika amin'ny fifandraisana izay mamono ny fahalalahana amin'ny teny, terena tsy maintsy foanana ihany koa ary tsy ampiarina eto amintsika satria mamono ny fahalalahana amin'ny teny. Fitrandrahana izay fahasahina nananareo izay no tianay mpanao gazety toanana no mahatonga anay eto androany. Mankasitraka indrindranareo amin'izay fahasahina izay. Fantatra fa tsy mora zany miatrika lacrymogène zany. Tsy mora zany miatrika mpitandro filaminana mitondra fitaovam-piadiana izany. Fa eto aty Anararoatra hiteny hoe raha manana ny fahasahina vahoaka ny Soamanimanina daholo ny vahoaka eto Madagasikara dia tsy ho tompony mangatakatony intsony zany vahoaka malagasy zany amin'ny tany. Nikasany hanao fanadihadiana teny fotony teny amin'ny foibe ny fitrandrahana ny mpanao gazety androany. Saingy teo amin'ny braon'ilay orinasa teo Soamanimanina dia efa voasakan'ny avy amin'ny Emoreg. Resaka izay izahay ka izay nangatahanay aminareo fanome voninahitra tika mba teneny zareo misy groupe mpanao gazety anankiray indray tonga ao dia mangataka izahay raha zareo ny tsy manome hafa zay fa izay zany miteny aminareo hoe hoe andao ary hoeny amikany dia miteny le commissaire divisionnaire avy eto sy le colonel anankiray lieutenant colonel hoe tsy mahazoko mandeha makeny intsony nareo fa efa nisy mpanao gazety efa nandeha teny dia hoe iza ny mpanao gazety tonga teny dia ozy izy hoe efa nisy teo ary voaingina teo no miverina dia zay ao tsy mampaninona zay mpanao gazety nandeha teny fa zay koa misy groupe na mpanao gazety anankiray koa ty tokony mandeha makeny ka ny asanay dia miteny hoe ianareo maramila sy ny autorité dia manampy anay amin'ny asanay zay ny fahalalahana amin'ny asa fanaova gazety ka miteny aminareo zay andeana ary teneny ny olona eny mba azahoanay miditra eny iresaka aminareo satria zay mitady vaovao fa ilainy vaovao amin'izao zavatra mafana mikasika ny Soamanimanina izao dia niteny zareo teo mihitsiny hoe tsy azonareo atao mihitsy mandeha makeny andehana ho fa ny asanay nge ho any manery anay ny lalàna ny asanay ny manery anay andeha makeny. Voahosohoso ny zoananan'ny mpanao gazety amin'ny fanaovana ny asany ankalalahana amin'ny fisian'ny fanakanana tahaka izao. Nikasany androso mivatana teny amin'ny toeram-pitrandrahana ny mpanao gazety tonga teny an-toerana saingy efa miaramila maro misarotava sy mirongo basy no nanakana ny lalana. Nisy ny fifandraisan-dahatra tamin'ireo lehiben'ny mpitandro ny filaminana. Tsy mahazo makeny ny valina ka société io misy tompony dia anatin'ny zahay eto zany mametraka autorisation mialoha 24 heures mialoha zany raha ohatra ka andeha amin'ny site zany zay ka nareo raha ohatra ka misy autorisation any dia aseho anay mijery anay. Carte de presse
ame autorisation anay en permanence hoe laisser passer les maninona nisy mpitandro filaminana ny teny efa nisy mpanao gazety nakany nahazo zay ny autoriseny zareo satria fa nadalo tao amizareo de nentin' zareo teny de miverina zareo rehefa vita ny teny fa miakoatran'izay ozy tsy misy ianareo mbola tsy nahazo taratasy hoe fa suspendu le fa eninay iny tamin'ny vaovao fa eninay iny hoe suspendu antsika zany ve mbola manam-pahifanao le sono zany suspendu iny tsy hoe androany koa zareo ngamba de feritseretako azy tsy tonga de hoe miala teo io engin io na hoe modia nareo fa efa suspendu izy de dikan'izany zany efa tsisy mitrandraka tsony eo sisy fitrandrana mandeha tsy afaka ndroso hatramin'ny farany ireo mpanao gazety mila mahazo alalana avy amin'ny sinoa iny mpitandro ny filaminana ireo mpanao gazety aza nefa tsy navela akory iroso amin'izany fifampiresahana izay tsara tsy ahivina ihany koa fa efa nisy ny mpanao gazety izay mpanohana amin'ny fitondrana tonga teo aloha ary nahazo alalana niditra teny an-toerana araka izao hitantsika ato aorianato zao de emoregy maro be no manakana an'ireo mpanao gazety izay tonga hitrandraka vaovao ety anivon'ity fitrandrahan'ny sinoa ity araka ny fitarainana nataon'ireo poniny somamanina izay ny maraina teo de hatramin'ny alina na misy ara ilay fampilazana omaly tao anatin'ny conseil de ministre hoe miato aloha ity fitrandrahana ity araka ny fitarainan'ireo ponina de mbola mitoy ihany izay fitrandrahana izay raha ny fitantaran'ireo ponina tetỳ an-toerana araka izao tazantsika izao moa zany de sakana maro be ataon'ny emoregy moa no tazantsika atao ato manakana ireo mpanao gazety tsy andeha ho any amin'ilay toeram-pitrandrahana afaka ikaroka vaovao magaga amin'ity raharaha ity tsy any Chine isika fa mbola eto Madagasikara tsara ity toerana ity Soamamanina ity nefa de tsy avela hitsahan'ny olom-pirenena malagasy tsy avela hitsahan'ny mpanao gazety izay mananjosy fahalalahana tanteraka hitrandraka ny vaovao na avy eo anivon'ireo ponina eny an-toerana na eo anivon'ireo mpitrandraka ambonin'izay mpitandro filaminana malagasy no miaro ny sinoa nefa tombotsy ho an'ny vahoaka malagasy no iadivana izay ny teny Soamamanina fa lafim-baovao hafa kosa indray misaingy mifampitohy amin'izay hatrany anatin'ny fahasarotana tanteraka ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fanagejana no ataon'ny fanjakana manoloana ny fandaniana ilay lalàna mifehy serasera raha nambaran'ireo mpanao gazety zokiolona tsy ampy ihany koa ny vaovao omenan'ny olona raha toka hiatra izay lalàna ny serasera izay raha nambaran'ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay androany sarotra ny toerana misy ny mpanao gazety tapitra hatreo ny fanaovana fanadihadiana lalina raha miatra io lalàna mifeny serasera io hoy ny mpanao gazety zokiolona fitokanana zava-bitan'ireo mpitondra no mandrafitra ny vaovaoan'ny aina manjerim-panjakana tsy hitantaratra ny fitanterana ny fahasairanan'ny vahoaka hoy ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena mahakasika ny fahalaleny ilay lalàna mifeny serasera mizara ho azy aloha fa hoe anankiray amin'ny hery fahatelo sa fahaefatra eo amin'ny fampandroana firenena ny fanaovan-gazety efa indraindray misy teritery ambadika ihany teritery akolaka avy amina olona samihafa sokajin'olona samihafa dia raha tsika mahita ngamba hoe misy tolona samihafa ireny nataon'ny mpanao gazety iadiny amin'izany fahalalahana zany ny aina manjerim-panjakana moa dia mitatitra ihany ny zava-bita ny asa vitan'ny fanjakana jeriko azy aloha ohatran'ny mihasarotsarika satria ohatran'ny tsy avila tena ihany araka tsony zany na ny olona na izay tsotrarany zao ohatra mataotao na amin'ny ary satria fahitako azy ny zavatra lazainy amin'ny aina manjerim-panjakana zany dia ny zavatra ataon'ny fanjakana hoe misy zavatra vita mba tokoana na ohatr'izay zany faza hoe ny zavatra hoe tena zavatra hafa tsy ampy zany tsy fantatry ny olona raha nisy olanao tongo teto tsy lazainy fa lazainy olona milamina be hoe zany fanaovana gazety dia zao tsara aloha ilay izy kanefa izao miasa miaraka amin'ny tahotra satria le mpitondra tena manam-pampahefana be loatra zay tena maro ka misy ny azy ohatrany hoe mananina bebe kokoa mirona ny fanjakana mihitsy izy zany fa le vahoaka tsy tavana loatra izy zany ny hainao manjery-panjakana io moa zany somary mitongirana kely izy zany any amin'ny fitondrana foana ny vaovao le fandrareo dia ny mpanao gazety tsy miankina indray zany somary milaza n'le tsy voalaza miteraka fahemoran'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara ny fisisihan'ny fanjakana mandany iny lalàna mamodika ny serasera iny hoy ny mpanao gazety zokiolona tena mandary fotoan-tsarotra fa ny asa fanaovan-gazety zao satria le lalàna mivoaka iny dia maneritery atsika
tsy afaka ilaza itsony ny hevitrika dia miverina tamin'ny révolution socialiste indray tamin'andro président Ratsiraka zany misy fotoana tena entrana mihitsy ny gazety. Misy manao hetsika amin'izao amin'ny manohatra n'le izy mahita hoe misy faneriterena raha io ny lany misy lasa voatotoana le asa fanaova gazety. Etsy ankila nefa misy fanao gazety manaiky miombon-kevitra amin'izy dia tsy miteraka fizarazarana. Aleo dia tsy nofa mpanao gazety voakaramo reny amin'ny mampanao gazety trana iny dia sako miteneny zany. Ao amin'ny fitondrana iana izy tsy maintsy misy any manotrakotranotra zany fa ny fahamarinana fahamarinana eny. Eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no mason'ny mpitsehatra eo anivon'ny serasera sy ny olom-pirenena. Lalàna mifeny serasera izay efa nabe adevitra ny mpanara-baovao nandritra ny fandaniana azy teny anivon'ny Antenimera Rotota. Fa araka ny nambaratany am-piandohana dia indray vahiny ny sampana fampahalalam-baovao androany dia ny jeneraly Rabarisoa Ririva avy eo amin'ny hetsika mitsanganary malagasy filoha lefitra ihany koa amin'ny fikambanana iaraka isika miarabanao tompoko fantaniko voalohany avy hatrany inona marina ny tena hoe ny tsiriny ty hetsika mitsangana malagasy ity. Miarabanao fezoro ary miaraba ihany koa ny mpiaino sy mpijery izao fandaharana izao. Alohan'ny amaliko izay fanontanianao zao dia miala tsiny kely aloha fa handray fitenenana raha ikambanana ny fiainam-pirenena araky ny fiteniny ny nitondra ny ty tantsika ity fa izay mbola nanana ny fiandrianana izy hoe tsy adidiko zasy amirery fa adidiko zasy ianareo. Ary izahay raha nanolotra mpilatsa-kofidiana tao amin'ny fikambanana iarakisika tamin'ny taona 2024 dia nandray andraikitra eo anatrehan'ireo olona izay nifidy azy ka nanome vato azy ary manara-maso ny fiainam-pirenena hatramin'izao. Mitsangana ry malagasy. Mitsangana ry malagasy dia nanao fanambarana ary jo tamin'ny 27 volana jolay diavintsika izao. Inona ny natongavana tamin'izany? Hita fa memikirosofahana ny fiainam-pirenetsika, memitombo ny fahantrana sy ny didim-piainana eo amin'ny vahoaka tsirairay avy. Tsy misy izay tsy mitaraina eto amin'ity tany sy fanjakana malagasy ity. Fantatritsika izany ny zavatra rehetrarehetra nitranga nandritran'izay roa taona sy tapany nitondrana ny repoblika fahaefatra izay. Ny kaikaiky ny mpiasa, ny kaikaiky ny olon-tsotra, ny kaikaiky ny fikambanana syndikaly, nitsangana ny eveka, nitsangana ny société civile, tsisy izay tsy mitaraina. Marina ve no ireo olona ireo rehefa nydinihana dia marina. Kanefa izao toa ohatrany tsy mahazo valina izy fa lasa antso anefitra ihany fotsiny. Iketsika ve mbola isin'ny jadona, ny fandikan-dalàna, ny halatra ny vakitrano, ny fanapara-pahefana sy ny sisa, angamba tsy mety zany. Ary mahafinaritra fa rehefa nitsangana ny hoe mitsangana ry malagasy dia nitsangana koa tary an-daniny zareo ao amin'ny fitondrana ankehitriny. Ny fangatahan-jareo moa dia hoe fivoahany miasa toerana ara-pomba demokratika. Tsy mandahan'izany zahay ary ny fangatahana dia hoe miala ny filoha satria nahoana izay sisa amin'ny vahaolana. Nisy solombavam-bahoaka niary mafy anazy oka tsy hanonga-panjakana dia efa voasoratra ao amin'ny lalam-panorenantsika anie fa azo hongana ny filoha ary ny zavatra nataony zareo tamin'ny taon-dasa dia fanongana anazy. Fa ny didim-panjakana ny raisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no nametraka azy eo ihany. Dia hoe avela zany izy eo anio ny asany. Ny zavatra nytoy anefa dia ny raha antsika nahita toa misy laingalainga ny fitondrana eto amintsika. Raha iverenana hatrany amin'ny janvier 2024 ny filohantsika dia ny fitahany mpiara-miasa aminy satria na ny kabariny aza voalohany ho an'ny tany sy ny fanjakana dia efa halatahaka. Na amenatra ny nahita an'izany kanefa moa dia izy no nataon'ny fitsarana manokana momba ny fividianana hoe lany dia najaina sy nitoavina. Raha nitsangana ny Armada dia mbola nampatsiaro anazy ny andiny fa 750 ny lalam-panorenana amin'le hoe ny maro anisa tao amin'ny Antenimera ny tokony hanondro Prime Ministre. Olo-kafa moa no tendrainy tamin'izany nanana ny nambarana izy. Leo ny Antenimera zany dia hitatsika fa tonga tany amin'ny fividianana ny hanonganana azy mihitsy noho ny fandikana maro sy ny sesisesy io lalam-panorenana io. Kanefa moa dia ino ny vokany?
dia izao indray tsika tonga amin'ny ankehitriny tsy ahitana ivaolana mihitsy ny fampiantona ny fikorosoana fahana eto amin'ny fiainam-bahoaka eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary zay raha ohatra ka mangataka amin'ny ampanajana ny ampiasan'ny zo mametra-pialana zay voatondro ny 9/2 ao amin'ny lalam-pandrenana dia mbola fanajana azy ihany satria zay ny fomba isiny ny fifindran-toerana ara-dalàna amin'ny fomba demokratika fa tsy amin'ity zavatra misy eto ankehitriny ity iainantsika izao mialatsiny aho fa ampiasa teny frantsay satria moa le teny frantsay zany ary teny foronina koa ary izy io ny ainantsika eto Madagasikara tompoka amin'izao fotoana izao dia tsy demokrasia fa demokratura zany hoe sarisarina demokrasia tsy omena haja ny olona tsy mahazo miteny ny kely na ny be ary tapenam-bava sy rahonana sahala amin'iny hoe mampitandrina zay zany koa mantsy ny hainy tamin'ny zoma fangatsy zoanay ny miteny amin'ity fiainam-pireneny ity e. Mazava izay ny amin'ny hoe inona ny tanjo na ahoana kosa no atongavana amin'izay ka ny atongavana amin'izay dia efa mazava efa nitsangana moa ny avery an-daniny hoe alefaso ny fomba ara-demokratika dia eo ianareo aminareo izay manohana ny fitondrana ankehitriny-reo hitanay ary renay ary fantatra nisy nandray aeroplanina manokana mihitsy tamin'ny taona lasa hifidy n'ilay fanonganana ny filoha dia mampime ny fivadianareo lela ankehitriny ka mba tsy hadiso anareo amin'ny fanorona hevitra azy dia aprisio izy ametra-pialana satria tsy tafavoaka anareo tsony ny firenentsika ary alao averina amin'ny vahoaka zay tompo fahefana Andriamanjaka ao anatina sata republikanina ny fahefana zay angamba ny momba an'izay. Manapetra ihany koa ny fotoanantsika isaorana ianao moa generala nanaiky nitondra an'izay fanehoan-kevitra mafonja izay teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV. Dia misaotra anao dia misaotra indrindra ny vahoaka malagasy izay nanaraka ny enina nanaraka ity dia miala tsiny aminareo raha sendra nisy ny oatra ny teny kanefa aza adino fa atsika Madagasikara fiainantsika ny eto taranakitsika no tsonjovony eto ka mitsangana anohatra ny rariny sy ny tsy mety rehetrarehetra indrindra ny tsy fanarahan-dalàna manomboka hatramin'ny lalam-pandrenana sy ny lalàna rehetra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Misaotra tompoko. Ny olan'ny antoko leader fanilo kosa indray no anohizantsika ny fampahalalam-baovao tsy afaka manatanteraka ny filakevitra nasionaly amin'ny 12 sy 17 Jolay ho avy izao ny avy amin'ny mpikambana eo anivon'ny conseil d'orientation nivoaka ny didim-pitsarana izay manapaka izany ary nahazo rariny ny mpikambana ao amin'ny birao nasionaly fanadihadiana izay iarahana amin'ny narindra Randrianomanana. Mitoetra ny fifandirana eo amin'ny antokony leader fanilo tao aorian'ny fiakaran'ny raharaha teo anivon'ny fitsarana nahazo rariny ny mpikambana ao amin'ny birao nasionaly tsy misy ny fifampiresahana eo amin'ny samy mpikambana ary tsy mbola misy ny vahaolana ho an'ity antoko noforon'ny Herzou Razafy-Maleo ity. Tianay ho marina ihany indray fa ny antoko leader fanilo aloha dia iray ihany ka rehefa nandeha tany amin'ny fitsarana ny fifampitoriana izay misy tato aminay mpikambana indrindra zay tarian'ny namana ny ivelany ihany dia namoaka ny fitsarana fa hoe iray ny antoko leader fanilo dia izay tarian'ny président Jamax izay mitsoratra any amin'ny ministèren'ny intérieur zany. Tsy miady ireo mpikambana eo anivon'ity antoko politika ity raha voalazan'izy ireo androany milaza ny vonina ifampiresaka amin'ny andaniny hatrany mpiaradia amin'ny Jean-Max Rakotomamonjy. Hatreto raha nifota amin'ny torimasiny ireo nanorina ny antoko leader fanilo mbola mizerizery amin'ny heviny ny roa tota hatreto. Raha vao tsy voasoratra anatin'io zany ataontsika hoe commission technique tsy haiko ino filazana azy zay zany zao tsy voasoratra anatin'ny tony tsy izy zany. Raha mba diso le olona zao nivoaka ny didim-pitsarana zao dia diso izy dia tsy manana zotsony izy ampiasan'io. Andrasana ary izany ny fivoaran'ny toedrarà raha tsy hivina filakevitra nasionaly no heverin'ny mpikambana ao anatin'ny antoko leader fanilo amana ny olana misy ao anatin'ny antoko sy ny olana misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Filan-kevitra izay tanterahan'ny 12 sy 13 Jolay ho avy izao ny avy amin'ny mpikambana eo anivon'ny conseil d'orientation raha ny zava-misy fahita amin'izao fitondrana izao ny korotana eo amin'ireo antoko politika miara-mitondra ny firenena. Ohatra amin'izay ny fametra-pialan'ny filoha-lefitry ny HVM Tata Ambroise tamin'ny herinandro moniny. Toy ny ataon'ny filoha sy ireo mpitondra eto amin'ny firenena tsy mihaino ny hafa ireo lehibe ary miafara amin'ny korotana sy ny fisarambazana tahaka izao.
Lafa mavao hafa tanteraka kosa indray ny olana arabola no sakana ho an'ny fandraharana eto amintsika indrindra ho an'ireo tanora avaram-pianarana sy manana fahaiza-manao manokana. Tsy misy ihany koa ny tantsoroka sy ny politika mazava izay arosony fitondram-panjakana amahana ny olana tsy fanananasa eto amintsika. Ny sehatra tsy miankina hatrany no mirona amin'ny fanampiana ireo tanora malagasy. Fanadihadiny. Hatramin'ny taona 2024 tsy mbola nahita mpivoarana ny tany tsy fanananasa eto Madagasikara. Manodidina ny 700 ny tanora malagasy eo anelanelany 5 hatramin'ny 430 taona no tsy mananasa. Ny sehatra tsy manara-dalàna no irona ny ankamaroan'ny mpiasa malagasy. Mbola sarotra ihany koa miditra ao anatin'ny fandraharana eto amintsika ho an'ireo tanora manana fahaiza-manao na ihany koa avaram-pianarana noho ny antony arabola. Ny firoborobon'ny fandraharana izay isan'ny antoky ny famoronana sy fanananasa ihany koa. Ny sehatra ny tsy miankina amin'ny fanjakana hatreto no miezaka misintona sy mahasarika ny tanora amin'izao fotoana izao manoloana ny farisarisan'ny fanjakana amin'ny famahana ny olana tsy fanananasa. Izy moa zany hoe promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi, insertion professionnelle. Misy lanjany be kokoa ny resaka fandraharana eto Madagasikara raha ohatra ka hoe lasa lavitra ilay izy. Fanohanana ihany koa ireo mpandraharaha rehetra efa misy, izany hoe fanampiana azy mitady partenaire, mitady mpiara-miasa ohatra manao logiciel Odoo. Afaka manampy ny orinasa rehetra amin'ny resaka fitantanana amin'ny andavanandro. Dia misy ihany koa ny resaka recrutement, insertion professionnelle. Ankoatr'izay, isan'ny manampy ny mpiasa sy ny syndika ihany koa ny fisian'ny justice sociale izay mamaritra ny zo tokony hositrahan'ny mpiasa anisan'izany ny fiahiana ara-tsosialy samihafa. Ho an'ny FES izay mpisehatra amin'ny fampiofanana olom-pirenena vanina, mijanona ho ady ny fitakiana ny fampiarana izany justice sociale izany hatreto. Justice sociale nge zavatra justice sociale démocratie zavatra reny zavatra tsy akireny reny ohatran'ny karazana combat permanent. Tsy misy naiza naiza eran'izao tontolo izao. Ka rehetra zay tena misy akizy fa tsy maintsy ezahana foana nisy izy. Ny krizy samihafa teto amin'ny firenena no nampiakatra avo dia avo ny tany tsy fanananasa eto Madagasikara. Ho an'ny taona 2024 ohatra, 4 tapitrisa ireo malagasy tsy hanasa, salanisa izay tsy mitsaha mitombo raha ny fanadihadiana natao. Tsy misy ny politika mazava avy amin'ny fanjakana amin'ny fampivoarana ny tontolon'ny asa. Mitoetra olana hatrany ihany koa ny fisian'ny kolikoly sy ny fahafantaran'olona amin'ny fidirana miasa eto amintsika, indrindra ho an'ireo sehatra miankina amin'ny fanjakana. Manoloan'izany, isan'ny hetsika hanampiana ny tanora mitady asa sy mitady fanohanana izay karakarain'ny sehatra tsy miankina etsy amin'ny lapan'ny tanàna ny faran'ny herinandro avy izao. Vaovao amin'ny mety ny toetry ny andro kosa izay indray tsy misy ahina intsony ny rivo-doza Abela izay niena tanteraka ny heriny nitondra rivotra 7-20 kilometatra isan'ora mizotra miakandrefana manantona ny morontsiraka avaratra atsinana ny Madagasikara ny diany ho an'ny faritra Savasy Analanjorofo dia hitohy hatrany ny orana sy ny rivotra na tsy sokajiana ho rivo-doza intsony aza Abela mbola mitondra orana sy rivotra any amin'ny faritry Savasy Analanjorofo izy ho an'ny rampitso maraina. Ho tsara kosa ny andro ny alakamisy manerana ny Madagasikara amin'ny ankapobeny raha ny voalazan'ny mpamantatra ny toetry ny andro androany. Ny zoma hanorana tandrifin-drahona eto Antananarivo ary maina izany ny ariva raha ny fanazavana hatrany. Izay ny kesika ny mety ho toetry ny andro fa tsy mazava ny politikan'ny mpitondra fanjakana manoloana ny fiara-miasa amin'ny firenena vahiny eto amintsika raha ny zava-misy. Ireo sonoa ny tena mahazo ampahany betsaka amin'ny fitrandrana sy ny fanondranana ny iraim-pirenena amin'izao fotoana izao. Manontany tena manoloana izany ny vahoaka malagasy ary manamafy ny amin'ny hoavin'ny taranaka aoriana. Gaëtan Andrensilavo no mamintana izay. Manana ny arena rehetra ahafahana mivoatra i Madagasikara, na ankibon'ny tany zany na an-dranomasina na an-tanety, eo ihany koa ny biby fiompy sy ny tontolo iainana. Ireo arena ananantsika ireo no mahasarika ny firenena vahiny hiara-iasa amin'ny firenena malagasy. Vao tsy ela akory, nanamafy ny maso-voasinoa monina sy miasa eto Madagasikara fa tsy mijanona eo amin'ny lafiny toe-karena sy ny varotra ihany, ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotota fa mihitatra hatramin'ny lafiny rehetra. Oui, nous avons parlé sur le domaine la coopération économique. Noresana teto ny fiara-miasa ara-toe-karena sy ara-barotra. Raha ny hevitro, manana hery ahafahana mivoatra Madagasikara. Arak'izany, i Chine ilay te hanampy amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy ary hanamafy ny fiara-miasa amin'ny lafiny rehetra. Cette coopération mutuellement avantageuse dans tous les domaines avec Madagascar. Raha ny zava-misy aloha hatreto, hita taratra ny anivon'ny seha-piarina rehetra ny sinoa. Ohatra amin'izany ny fandranana omby velona sy ny henan'omby makany Chine hatramin'ny tandroka sy ny hoditry ny omby.
ny taona 424 524 nampitarainany mponina io fandanana omby io raha nitatitra ofisialy ny taona 524 ny tombo nisan'ny mponina ary ny ena nisan'ny omby izay arena ho antsika eto Madagasikara. Izany hoe raha mbola valy tapitrisany isan'ny vahoaka malagasy tamin'ny taona 80 raha ny tarehimarika azo natratra 20 tapitrisany omby teto amintsika. Taty aoriana niakatra 20 tapitrisany vahoaka malagasy, ny ena ho 7 tapitrisa sisa ny omby. Eo ihany koa ny fandanana drakaka makany Sina. Drakaka avy eto Madagasikara manodidina ny 7 taonina isan-kerinandro no alefa amidy any Sina. Ireo trano fandraisam-bahiny lehibe any an-toerana no mandray ny vokatra mivantana. Ankoatr'izay ny fitrandrana harena kibony tany, ahitana orinasa sinoa avokoa ny fitrandrana rehetra manerana ny nosy. Mbola tsy milamina treto ny disadisa eo amin'ny vahoaka sy ny teratany sinoa mikasika ny fitrandrana volamena ny Soamamanina. Amin'izao fotoana izao, raofiny sinoa ihany koa ny arina fandrehatra ka ahondrana any aminy. Ny arena nanan'ny Madagasikara miondrana makany ivelany ireo, ankoatra ny vatosoa, andramena, sokatra sy ireo biby isan-karazany mampiavaka antsika malagasy. Ankoatra ireo anefa ny sinoa ihany koa no mibabo ny tsena anatiny ary mamotika ny vita malagasy toy ny asa tanana, kojakoja tokantrano sy ireo singa ilaina amin'ny asa fanorenana, ny borosy sy ny kofafa ilain'ny mponina amin'ny andavanandrom-piainana. Toy izao ny hevitry ny olon-tsotra sendranay raha nanontaniana momba izany. Raha zakan'ny malagasy le tsena dia tokony hiatrika zany le mpanambola malagasy. Fa ny problème antsika tsy ampy fahasahiana le opérateur antsika fa manangom-bola fotsiny dia manao trano sy ny namany fa tsisy hanao orinasa na hanao exploitation tsy mahasamy risque zany. Ary rehefa tsy hanao dia ataon'ny vazaha io ko ataon'ny vahiny io. Zay fa tsika ilaina fisina fijoroana amin'le resaka hoe responsabilité citoyenne le zavatra hoe mba samy mandray ny tandrifiny zany. Ianao mamafany tokotaninao fa tsy zany mamafany tokotaninao ny manambola mampiasa niny ohatr'izay. Fa tsy hoe isaky ny mahazo vola dia ho alefako makary ivelany ery na zay nga manao fipetrany. Amiko aloha ohatrany hoe famarota-tanin-drazana ihany le satria betsaka ny malagasy manambola afaka hitrandraka an'ireo arena sy ireo varotra sy azo atao nefa dia omena ny vahiny risehatra satria manana tombotsoa amin'izany ireo mpitondra dia ohatrany mampalahelo any le fiteta satria ohatrany anjakan'ny vahiny ny arena tsika. Raha mitoy araka izany ny fitrandrana ireo vahiny sy ny fanondranana ireo arena eto amintsika makany ivelany, anao ahoana ny moavin'ny Madagasikara sy ny taranaka ny aoriana? Anjaran'ny mpitondra no mijery akaiky ny tena zava-misy marina manoloana ireo mpiara-momby nantoka vahiny ireo. Ilaina fiarah-miasa amin'ny any ivelany ary tsy afa-miala amin'izany isika saingy hatreto ny arena lany, ny vahoaka sy ny firenena miha-mahanitra. Any Mahajanga kosa indray nikasany hidina an-dalambe hiazony biraon'ny filohan'ny oniversite indray ireo mpianatra hitaka ny fandoavana ny vadim-pianaran'izy ireo tamin'ny taondasa sy nandritry ny efa-bolana tamin'ity taona ity. Fidinana an-dalambe izay voasakan'ny mpitandron'ny filaminana teo amin'ny vavahady ny oniversite Ambondrona. Tsy misy nahazo alalana hanatanteraka ny hetsika ireo mpianatra ka antony ny fanakanana raha nambaran'ny mpitandron'ny filaminana. Tsy nisy ihany koa ny fifandonana teo amin'ny rotonta nampanan-tena ny hamahany olana hatrany ny filohan'ny oniversite any Mahajanga raha ny fanazavana izay entiny Ramanantsoa Hervé. Ateverana nefa an'ireo mpianatra raha nahita ny fetsika mpitandron'ny filaminana nibana ny varavaran'ny oniversite tsy nafahan'izy ireo nivoaka io. Navoakan'ireo mpianatra tokona avokoa ireo mpianatra izay mbola namita ny fianarany atao amin'ny faculté de sciences et politique teny Ambondrona ihany. Misy teo amin'ny 12 teo ireo mpianatra tao anatin'ity efitranom-pianarana ity no navoakan'ireo mpianatra tokona ireo ka tsy tanteraka izany fikasana anohy ny fianarana izany. Amin'izao fotoana izao tamin'ny 7 ariva teo no ikasa iona amin'ny filohan'ny oniversité Mahajanga ireo mpianatra ny oniversité ireo. Raha mifantatra moa dia ny filohan'ny oniversité Mahajanga professeur Emmanuel Rakotarvony no niantso ireto mpianatra tokona ireto hifampiraharaha andinika mbola makasika ny fitakiana ny vadim-pianaran'izy ireo efa bolana tamin'ny taona ity ary ny mbola tsy voaloha tamin'ny taondasa iny sy ny indemnité de stage izay hitakiana ireto mpianatra reto tsy mbola misy valiny. Nanome toky anefa ny filohan'ny oniversité Mahajanga sy ny ministera fampianarana ambony sy fitekirana arantiansa fa andoha hitandro ny io vatim-pianarana izay takiana ireo mpianatra ireo io amin'ny taraka amin'ny 3 volana Jolay ho avy izao. Izay no vaovao avy aty Mahajanga.
fa mandry tsy lavoloha ihany koa ireo mponina eto amintsika amin'izao fotoana izao na andrenivohitra izany na ihany koa any amin'ny tontolo ambanivohitra vaomaly ohatra dia nitrangana fanafiana mahery vaika tany Anjomahy Ramartina mandoto ary nilaza fa mbola hiverina ireo dahalo ny zoma ho avy izao. Ny eto Antananarivo renivohitra kosa na dia niady amin'ny sampirafy azy heverina fa asan-dahalo na Ampivelom-Poirant toy ny zava-nitranga teny Ankady Fotsy ny maraina teo. Gaëtan Andrianatsilavo. Nirongatra ny fanafiana amin'ny Tapediana tatoato na eto Antananarivo renivohitra izany na any ambanivohitra. Vaomaly fanafiana amin'ny Tapediana naharatrana olona valo no nitranga tany Anjomahy Ramartina mandoto. Misy mpitandro filaminana ny toerana saingy toy ny efa fahino hatr'izay tara ary tsy afa-manoatra izy ireo. Manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana araka izany ny mponina ny toerana mba hijery akaiky ny zava-misy sy ny fahoriana iainan'ny vahoaka. Efitra amin'izay ny basy mipoapoaka ovako mangazay anankiray adondoa après fany amin'ny maraina lasa dolidolo ny entana. Nisy naratra telo teny ambady karity anankiray Ambatomanga dia efatra teto Anjomahy Ramartina. Zay ny zava-misy ary mampalahelo satria natalohan'ilay Melabila zay nge tompoko ty Anjomahy ty efa zone rouge firy zay ny olona mahateto ka za manokana aloha dia miantso fitondram-panjakana andraindraikitra ary olona tsy mahay miandraikitra ny satria mijaly ny vahoaka. Nohanina androany dia davina rapitso, nohanina rapitso dia davina rafakapitso. Androany zao tamin'ny 20 sasany nandalo teto an-tanàna indray koa ny Valala. Ny asan-dalo tsy voafehy vahoaka mampalahelo mantra le olona kely mba mangazay mba manana raha matsina ny leto potika dolidolo dia lasa ny andolo ny entana. Mangazay roa zany lasa teto dia hany lasa ny entana dia tsy fantatro hoe inona ny farany. Zay ny vaovao tompoko ary mampalahelo maimbo vanja teto amin'ny tanàna mipoapoaka amin'ny basy tsoka mandositra fotsiny sisany azo ataon'ny olona. Raha ny fanazavana azo hatrany nilaza mbola hiverina hanafika ny tanàna eny toerana ireo dahalo ny zoma ho avy izao. Isy ve ny fepetra ho raisin'ny mpitandro filaminana manoloana izany. Raha ny zava-misy tsy afa-manoatra ireo mponina noho ny tsy fananana fitaovam-piadiana mahery vaika toa ny ampiasainy ireo mpanao asa ratsy. Tsy ny any ambanivohitra ihany no mijaly vokatry ny asan-dahalo amin'izao fotoana izao. Ny eto andrenivohitra ihany koa efa miova ny fomba fandraisan'ny mponina ny zava-misy toy ny zava-nitranga teto Ankady Fotsy ny maraina teo ohatra. Lehilahy roa ny adivady ka ny famono no averin'ny mpiray tanàna hoe mpikapoka Boiron izay malaza amin'izao fotoana izao. Fa miverina teo izy dia nanazava hoe tsy misy Boiron zany fa zany namono anazy fa saika haka amin'ny vadiko izy dia tonga dia mipitako vato be ny lohany dia le izy areto olona olona patory fotsiny fa tsy olona eto amin'ny fokotany 4 mi zany zareo le tsy manan-kelofana reny zany dia zay nany dia matory eo foana izy kariva dia zay le izy tsy misy Boiron satria nisatsika gasy efa voa mihitsy koa amin'ilay hoe isaky misy zavatra dia Boiron fa iny zany aloha nalako fa tsy Boiron satria be dia be ny nareteto fa le olona zany tsisy mety hiteny fa be dia be ny narety dia atony zareo za ohatran'ny hoe fangalatra vehivavy zany dia zay le izy. Araka izany ny fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny ato amin'ny firenena no efa tsy voafehin'ireo tompon'andraikitra intsony. Mihamafy zany noho ny tsy fananan'asa sy ny fahasarotan'ny fiainana. Mitombo ihany koa ny fanararaotana sy ny tsindry azo lena ataon'ireo manam-pahefana sy mpanambola anka ny fampiasana hery amin'ny tsirariny no anehoan'ny mponina ny tsy fahafahampon'izy ireo. Maresaka avy any ivelany kosa indray sibily siriana enimpolo no maty omaly tao Alep tao anatin'ny vondron-kery iraisam-pirenena. Ity ihany koa no fivondrona-kery iraisam-pirenena notarihiny firenena Amerikanina izay nahafatesan'olona betsaka indrindra. Fanadidina mikasika izay eo amin'ny sariny France 24. Nitatitry ny Amnesty International ity ny fivondrona-kery nahafatesana olona betsaka indrindra. Fivondrona-kery entina miady amin'ireo jihadista ny Syria. Raha ny fanadihadiana natao ireo vondron-kery rusy no nitarika ilay raid. Renivohitry Minbija no nanomboan'ilay coalition. Olon-tsotra mandina ny 80 no maty omaly tany Alep, 75 sivily, ankizy 140 sy 10 n'ireo naratra mafy. Fanometana n'ireo mpamonjy voina isan-karazany mitady ireo olona mety mbola velona. Olona manjato no mbola tsy hita hatreto. Amin'ny renivohitry ny Atareb izay eo ampilatan'ireo rebelle, olona 10 ihany koa no fantatra fa maty. Ity tranga ity izay mety hiteraka ny tsy fahampitsakafo ho an'ireo olona roetsy any an-toerana.
fa isan'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androanyity ny hetsika nataon'ireo mponina teny Soamanimanina nandritra ny fandalovan'ny mpanao gazety sy ny fikasan'ny mpanao gazety anangom-baovao ihany koa teny amin'ny fitrandrahan'ny Sinoa Saingy nosakana ny mpitandron'ny filaminana teo ihany koa ny fisian'ireo asa mihafa mandry tsy lavoloa ireo mpony eto amintsika manoloana ny zava-misy ny tsy fahafehezan'ny tompon'andraikitra ny lafin'ny fandriampahalemana. Izay ihany koa tompolasy tompom-bavy no entina manakatona tanteraka ny pejy ny fampahalalam-baovao ho an'ny androany ankasitrana feno ianao izay tsy nisaraka taminay. Veloma tompoko. Narahinao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna. Magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny soc à vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.